Falomerabantsika tsirairay avindray tratra ity maraina ny zoma ity tonga amin'ny fotoana izay andraisantsika ny ten'Andriamanitra isika amin'ity maraina ity, ary manona fahasoavan'ny Tompo aminao sy mankaheranao hatrany mba ahazona ny Kristy isika mandritra ny fotoana rehetra izay mbola iainantsika. Lohanderantsika ny amofinainan'io dia hivavakantsika. Dia Andriamanitra io misaotra anao izay fa nomenao izao fotoana izao indray. Mangataka aminao indrindra izay mba hidiranao an-tsehatra ny fiainana tsirairay avy, ny kivy ampaherezo, ny marary meo fahasalamana, ary ihany koa ireo izay malaina ary mametra-panontaniana ny amin'ny hoaviny. Dia mangataka aminao izay mba hakasikazy manokana ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe nanolo tena hosorona. Nalaina amin'ny Korintiana voalohany toko 4:20 manao hoe fa olom-bo avidy ianareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen. Indray ny fanoloran-tenan'i Kristy tamin'ny fanatanterahany ny asa famonjenantsika. Fanoloran-tena toy ny ahoana no nasehon'ny fiainany tamin'ny katsahany hanome tombabidiny momba antsika olombelona lavo. Nomen'ny mpanota tsirairay izay mibebaka sy mino ny fahamendrehan'ny fahamarinana izay tsy misy pentina. Niasa tsy netsasatra izy, nitory ny filazantsara izy ary nanasitrana ny marary tao amin'ny tempoly, nanasitrana ny marary teny amin'ny sinagoga, nanasitrana ny marary ihany koa teny an-dalabe ny tanàna, teny an-tsena rehetra ireny, ary na tany amin'ny trano fiasana azy, na teny amoron-dranomasina ary na teny an-tampon-kavoana dia nataony avokoa izany. Natolony manontolo ny tenany mba hatanteraka ny drafitra ilay fahasoavana izay mahavitra. Tsy mba niterenanao an'izany sorona lehibe izany akory Kristy, an-tsitrapo na ilay antsointsika hoe volontaire no nanekeny ny sazy ny mpandika lalàna. Ao anatin'izany dia tsy mba nimonimonna izy fa niaritra ny fahoriana rehetra ary nandray ny zava-tsy mendrika rehetra natao taminy ho isan'ny drafim-pamonjena. Fiainam-panompoana tsy nisy fitiavan-tena ny fiainan'i Kristy, ary boky ndesina ho antsika izany, tokony hanohy an'izay natombony isika, manoloana ny fiainany feno asa mafy sy fahafoizan-tena, moa ve ireo izay mitonona ho mpanarady azy isalasala tsy handa-tena sy hitondrana azy fijaliana raha naraka azy. Nietso ambany indrindra Kristy mba hanandratana antsika ho amin'ny fahadiovana sy ny fahamasinana ary ny fahatanterahana ambony indrindra. Tonga mahantsy izy mba handrotsahany fahafenoany ny hareny ho an'ny fanahintsika mahantra, ny aretany ny fahafahambarakany azy fijaliana, mba hananantsika fiadanana sy fitsaharana ary fifaliana, ary mba hahatonga azy ho anao hanana anjara amin'ny voninahitry ny seza fiandrianany. Moa ve tsy tokony hatolontsika an'Andriamanitra izay rehetra efa navotany, ny fitiavana no hamasinina ary ny tena izay novidiny mba ho azonina ho masina. Ny tena fivavahana kristianina dia mampihely fitiavana manerana ny lafim-piainana manontolo mihitsy, mampihely fitiavana fa tsy mampihely fankahalana. Mikasika ny momba antsika rehetra izany ny saina, ny fo, ny tanana manampy, ny tongotra, ka mampijoro tsara ny olona eo amin'izay asain'Andriamanitra hijoroany. Azontsika atao ihany koa ny hanahaka an'ilay tompontsika any an-danitra, azontsika ianarana ny siansa ny fiainana ara-panahy, ary azontsika atao ihany koa ny manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny tenantsika, manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanahintsika izay tia azy, ary aoka ho tadisarovitsika manjakary fa mpanompo ny fahamarinana isika, izany hoe manandratra sy mampihely an'izany fahamarinana izany, ary ihany koa mampihely ilay fitiavana manerana lafim-piainantsika manontolo mihitsy. Na eo amin'izay rehetra iantson'Andriamanitra anao dia natao hiasa eo ianao hampihely an'izany fitiavana izany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Amen. Vavaka isika, misaotra anao izay iray tsara indrindra ny amin'izany fitiavanao izany,
na dia maro ny fanerinay naraka anao nefa dia maro ny sakana ihany koa mangataka ny fanahinao masina ampijoro anay sy ankahiranay ka ny fitiavana izay omenao anay hay mba ho hainay ny mampiely izany fitiavana izany manerana lafim-piainanay manontolo aoka tsy hanana fitoerana ao anatinay ny fankahalana satria anao tokoa izay anaran'i Jesosy amen. Yeah.